Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady faha 12 ny volana janoary manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny alatsinainy faha 13 ny volana janoary amin'ny 9 ora maraina amin'ny ankapobeny raha ny sary azo amin'ny zana-bolana mbola mitoetra hatrany ny orana tandrivondraona na orana mihitsy amin'ny ankapobeny izay arahikotroka amin'ny tapany avaratra andrefa ny nosy ny tantaratra ihany koa izay any amin'ny morontsiraka avoany atsinanana manoloan'izany dia mbola mila mitandrina hatrany ny mpampiasa ranomasina satria dia ao anatin'izay mety ahery ny ranomasina ary mety ho mafy ihany koa ny rivotra ho hitantsika rehefa avy eo amin'ny tena mombamomba izay raha ny toetrandro any morontsiraka atsinanana ary manomboka any amin'ny morontsiraka Cap d'Ambre ka hatrany Cap Est anorana mitsitokotoko ary ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia ray faingo 3 ka hatramin'ny ray faingo 5 metatra. Cap Est hatrany Manoro anorana mety atevina indraindray any atsimon'ny Sainte Marie ho maina kosa ny any akafa ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora anonja be ny ranomasina ny avy onja dia manodidina ny ray faingo 4 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro anorana malefaka izay atevina indraindray any amin'ny tapany avaratra ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia ray faingo 9 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte Marie andraona mitsitokotoko ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia manodidina ny 2 metatra. Any amin'ny morontsiraka andrefana kosa Cap Sainte Marie hatrany Cap Saint-Vincent andraona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 570 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia ray faingo 5 ka hatramin'ny ray faingo 6 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André anorana mety arahikotroka ary ho betsaka kokoa zany indraindray ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tapany atsimo zany hoe any atsimony Morondava ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray ho avy avaratra andrefana kosa ny any akafa ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia manodidina ray ka hatramin'ny ray faingo 3 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorambaratra mety atevina indraindray ary ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia manodidina ny ray faingo 5 ka hatramin'ny 2 metatra. Mety ahery zany any anaty orambaratra. Amarana anazy Analalava hatrany Cap d'Ambre anorambaratra ary ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia eo amin'ny ray ka hatramin'ny ray faingo 5 metatra ary mbola mety ahery hatrany zay any anaty orambaratra.